Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia tanjon'ny fitondram-panjakana malagasy sy ny firenena Amerikanina amin'ny alalan'ny USAID ny ampina ny tapa-fatesan'ny reny sy ny zaza malagasy. Nisy ny fanamafisana ny sehatry ny ara-pahasalamana iarana amin'ireo mpiara-mombonantoka nanomboka androany ny atrikasa izay notanterahany tetsy amin'ny ANC Ivato. Mbola lavitra ny ezaka, mbola tsy nahatratra ny tanjon'ny ODD amin'ny ampihenana ny tapa-fatesan'ny reny sy ny zaza i Madagasikara. Raha 300 amin'ny iray hetsy no tanjona dia mbola mahatratra amin'ny 570 ireo zaza maty raha nambaran'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka. Maro ireo atiny mahatonga izany raha nambaran'ny ministra hatrany. Le izy zany amin'izao fotoana izao zany mbola ataontsika lavidavitra ihany Madagasikara satria raha ny tanjona amin'ilay ODD ohatra dia efa tena hoe miona ataontsika any amin'ny 300 any raha amin'ny isan'ny zaza 100,000 naissance vivante zany hoe tsika amin'izao fotoana izao nefa mbola any amin'ny 570 manodidina eo amin'ny 700 eo zany hoe mbola lavidavitra mihitsy le satria araka ny hitanareo teo misy antony be da be mahatonga an'ilay izy. Voalohany indrindra aloha le olona tsy manatona an'ilay toeram-pahasalamana. Sasandray alavitra amin'ny toeram-pahasalamana izy dia ny hitanareo na le fitaovana fitaterana ary mbola sarotra dia ary ny farany le ao anivon'ny toeram-pitsaboana mihitsy zany indray le olona na dia ohatra le toeram-pitsaboana dia mbola tsy manatona le toeram-pitsaboana izy. Zany ny antony hanetanana ny olona mihitsy ary zany mianton'reto le mpanentana ara-pahasalamana izay makany amin'ilay isa-tokantrano mihitsy hoe manatona nareo amin'ny toeram-pitsaboana ary raha vao miteraka nareo dia tokony manara-maso manao fibeazana aizana tokony izao ny zavatra ataonareo ary manentana le olona indrindrindrindra manatona le toeram-pitsaboana mba zahoana miaro mba manatsara an'izany satria tanjona dia tena tokony hoe vitsy dia vitsy isan'ny reny maty amin'ny resaka hoe vovoka na manodidina fiterahana zany. Azo soroana nefa io olana io raha ny nambaran'ny Andriamatoa ambasador'ny États-Unis miasa eto Madagasikara Robert Yamate nandritra ny fankalazana ny fahasalamana ny anivon'ny fiarahamonina hanafainganana ny fampihenana ny tapa-fatesan'ny reny sy ny zaza teny amin'ny hotely ANC Ivato androany. Together we collaborate, we cooperate, and this is the result. Maternal asoroana tsara izy io ka mila miara-miasa antsika na eo anivon'ny ministera eo anivon'ny fitondrana amerikanina eo alalany USAID sy ny tetika asa mahefa moa zany eo ihany koa ny isan-tanàna mila fanometana mba ahafahana mametraka ny rafitra aloha ahafahana mikarakara ny mponina ahafahana manao ny fanabeazana sy fanentana anivon'ny fiarahamonina ihany koa dia manaparitaka ny vaovao mahakasika ilain'ny mponina mahakasika izay olana manokana izay araka nambarana teo asoroana le izy dia zay ny tiako sandrina kely ataontsika hiara entana zany ampafantatra ny be sy maro hoe asoroana le izy dia anao ny ezaka fanandrify alana fanoanana rehefa tokony andraikitra isan-tanàna. Nisy ny atrikasa ny arahana tamin'ireo mpanentana ara-pahasalamana manerana ny distrika 420 avy amin'ny faritra Sava, Diana, Sofia, Melaky, Menabe ary Boeny amin'ny alalan'ny tetikasa mahefa sy Mikolo. Manambo betsaka amin'ny ministera amin'ny fanatanterahana ny asa izy ireo raha ny fanamafisana netiny. Atrikasa fampihenana ny tapa-fatesan'ny reny sy ny zaza dia hitanareo tamin'ilay tatitra rehetrarehetra teo fa tsy vitan'ny ministera fahasalamana rehetra izy raha tsy misy an'reto ataontsika mpanentana ara-pahasalamana rehetra izay tena manampy tokoa amin'ny fitsaboana satria na dia amin'ny fikarakarana amin'ny isa-pokotany reny ary dia tena zava-dehibe reto mpanentana ara-pahasalamana rehetra. Ny zavatra tsy lazaina dia izao hoe hatramin'ny siny zareo zany dia tena hita mihitsy fa hitanareo fa niena ny tapa-fatesan'ny reny sy ny zaza mba ilazaina zany fa ilaina tokoa ny fisian'izy ireo eo anivon'ny fiarahamonina. Efa ho 30 taona izao no nanampy ny vahoaka malagasy États-Unis vola mitentina $20 Amerikanina no atokany sapan-draharaha Amerikanina misahana ny fampandrosoana maneran-tany ho fanampiana ny vahoaka malagasy hamatsiana ny tetikasa amin'ny sehatry ny fahasalamana, ny fampanjariana ara-tsakafo, ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fanomezana rano fisotro madio sy ny fidiovana.